Eva fibeazana miaina sy mity. Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Eny ary toko lasy tompom-bavy akafaliana indray no iarana amintsika eto amin'ny ny radio Don Bosco amin'izao alakamisy fa efatry ny volana jiona taona 2024 izao. Araka izay feokira mahazatra antsika izay fandarana Eva fibeazana miaina sy mity indray no fandarana misy antsika amin'izao ora izao anjara no manentana amin'ny fandarana Bruno Rakotomalala no teknisiana mampita ny onjam-peo anenefitsika tsirairay avy any aiza n'aiza misy anao anaranao ny onjam-peo amin'izao fotoana izao dia ndahoky ny volonténay dia toloranay ny arahaba omba mpirarintso feno tanteraka isika mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo izay asainay ampitiavana be aza misaraka amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco izay fampizara izay resaka hoe fanabeazana izay tsika toy ny mahazatra moa izany dia misy ny lohahevitra ifampizarana eto amin'ny fandaharana rehefa ohatran'izao lohahevitra safidiana manokana ampitana izay resaka fanabeazana izay fa androany kosa dia ny safidiny hoe loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro izay ezahana ampifandraisana amin'ny lohahevitra mandritry ny taona foana hoe hoan'ny hoavy mendrika kokoa dia izay no safidianana ny lohahevitra manokana androany hoe loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro dia izay ihany koa no andeha ampidirantsika ny mpiara-manolotra ny fandaharana eto izay miaraka amintsika ifampizara izay lohahevitra no safidiana androany izay i professeur Ramarson Jean de Dieu mpampianatra mpikaroka izy miarabanao professeur. Miaraba ny njara dia miaraba ny vahoaka ihany koa zany vahoaka mpiaino any radio Don Bosco amin'ity maraina ity. Ie miaraka amintsika eto ihany koa i Maeva Soa izy dia tompon'andraikitry ny sehatrasa misehatra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana eo anivon'ny centre roa Madagasikara eo. Miarabanao i Maeva Soa. Ie faly miaraba anjara dia miaraba antsika mpiaino rehetra sy isika teknisiana ihany koa. Ie araka izay dia miaraka amin'izareo ireo sika ny fampizara ilay lohahevitra hoe loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro. Loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro toy ny mahazatra aza misalasala fa sainy ampitiavana ianareo any amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana ny hevitra miaraka aminay ny SMS amin'ny alalan'ny laharana 033 08 850 02 ny appel kosa na ny antso mivantana izay ahafahana mifandray aminay dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 afaka tonga dia alefa avy hatrany ny afatra raha misy manitikidika antsika dia n'izao. Eny ary todika avy hatrany amintsika mpiara-manolotra ny fandaharana aminareo professeur sy Maeva Soa iresaka ity hoe loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro ity sika androany tsika efatra jiona izany hoe rapitso 5 jiona ho an'izay rapitso izay 5 jiona dia tafiditra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana isika izay miompana amin'ny lohahevitra hoe asa ho an'ny toetrandro dia izay indrindra ihany koa no ampifandraisitsika ny lohahevitra androany taoko fa mifanindran-dalana mihitsy ny andro fifampizaratsika eto sy ny andro fankalazana iraisam-pirenena ho an'ny rapitso io tonga dia diroka avy hatrany hoe fanahoana sika no isafidy manokana izay iresaka hoe ny loto plastika sy ny fiarovana ny toetrandro izay afaka ampidirinao ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho any 5 jiona io inona ny tanjontsika ao anatin'ilay fanabeazana sy ny sisa nahoantsika no misafidy iresaka an'izay lohahevitra izay androany professeur sy Maeva Soa ndahary. Misaotra ny njara na meny fitenenana voalohany aloha dia resaka momba ny andro iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana izy io zany dia ankalazaina isa-taona izy io reny andro iraisam-pirenena misy karazana maromaro misy be ho an'ny fianakaviana ho an'ny fahasalamana sy ny sisa ho an'ny tontolo iainana ho an'ny tontolo iainana koa zany tia reny andro reny zany dia natao mba
anentanana zay mba anentanana ny vahoaka mba atsiarovana satria le olona zany rehefa ao andavanandro mpiainana eo a tsy ao andohany reny satria sahirana am'le repotra ny fiainana andavanandro izy a dia tsy tadidiny ntsony hoe inony zany fa asianany reny zany a mba anararotana anentanana ny olona mikasika an'io a tontolo iainana io izany le izy faharoa zany a momba ny plastika kitapo zany a sy ny finosana plastika ho resako aloha ny resahana ny fifandraisana izy io amin'ny fivaovan'ny toetrandro dia iresaka momba n'izy io azany izy io zany a dia anisany finosana mora indrindra zany eo amin'ny resaka vidy mora hita ihany koa mora ampiasaina ihany koa kanefa tadidio tsara ry mpiaino fa ny io zany a manimba tontolo iainana be izy io satria izy io zany a voalohany indrindra aloha zany dia avy amin'ny pétrole na gaz le any ambanin'ny tany reny zany iny zany no akora fototra anamboarana azy io midika an'izay ny fitrandrahana ny fotsiny aloha zany a dia efa mila angovo be dia be fahana manala azy eo ambanin'ny tany eo midika an'izay efa misy entona ino moa zany mangeja ny tontolo iainana io moa zany le ataon'ny vazaha hoe tonga dia hitsoka namonjy efa mahay an'izay daholo ny mpiaino hoe gaz à effet de serre tena misy émission na gaz effet de serre zany a vo eo amin'ny extraction fotsiny dia rehefa madika an'io pétrole io lasa sachet plastika indray a dia mbola mila angovo ihany koa satria mbola mila ampiakarina maripana ambonimbony izy io zay vao mivadika plastika dia mbola misy an'le émission na gaz à effet de serre ihany io zany dia io sachet plastique io zany a dia élément chimique manorona izy io a dia carbone sy hydrogène fotsiny zany hoe rehefa lasa fako indray zany izy aty arina dia mialevina dia mivadika iny indray mbola misy émission na gaz à effet de serre ihany koa satria le carbone iny reo lasa mivadika gaz carbonique lasa eny amin'ny tontolo iainana indray dia misy ifandraisany amin'le fivaovan'ny toetrandro fa ny tena zava-doza amin'izy io tena zava-doza re olona le dia izy io ela be voalevina izy io tsy ohatra ny akora rehetrarehetra zany izy io fa sarotra levonina izy io 10 taona raha ingana indrindra voalevina ny sachet plastique zay fa zay ho an'ny aingana indrindra 10 taona fa misy mety matratratra any amin'izay efa-jato taona araky ny teny njara izay ny tena loza eo amin'io fahalevonana io dia mihena tsikelikely ny apeany azonareo mihena tsikelikely zay le dégradation tsisy zay le fahalevonana milevina tsikelikely zany hoe mihena tsikelikely ny apeany dia misy fotoana izy io tonga any amin'le hoe micron zavatra micronisé zany tsy hita maso tsy hita maso izy nefa nisy mbola mivaingana azonareo dia iny amin'izay rehefa avy eo manenika ny tontolo iainantsika eny amin'ny rivotra any anaty rano ho an'ny biby voatroka amin'ny biby zany trondro sy ny sisa tafiditra any anatin'ny trondro sy ny zavaboary any anaty rano rehetrarehetra any toy izany koa ny zavamaniry fokarivotra ny zavamaniry rehefa mitombo dia voatroka ny zavamaniry zany hoe maninona manenika ny fiainantsika rehetra mihitsy zany le sachet plastique dia ny tena olana satria le izy tsy hita maso dia tsy fatatsika hoe efa misy ingany anatintsika any dia io rehefa miangona be dia be any anatintsika any dia amin'inona lasa mitarika aretina ary ny tena olana dia sarotra ny manasitrana an'le aretina io zany ny tena aretina anisany tena mety fiatraikan'io le sachet plastique io zany le micronisé io mahatonga cancer io mahatonga cancer io rehefa miangona be dia be anatin'ny olona any dia ny fisaboana cancer rehefa fatatsika fa sarotra dia sarotra amin'izao fotoana izao dia zay zany any an-tanana antsika hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana zava-doza ho an'ny vahoaka
ty fako plastika ty andoatsika ezaka hiady amin'izy io tsy ndreky eto zany fa io ady io tsy ho atsika aty amin'ny tany mbola andalam-pandrosoana ihany fa na any amin'ny tany efa mandroso ary de manana olana ihany koa amin'io fako plastika io. Mbola maromaro ny dirantsika lalindalina fifampizarana rehefa aveo fa somary fanapatsiahy ihany moa professeur dia tiako asongadina kely satria tsika eto sady manentana ny mpiaino amin'izay resaka hoe fanabeazana izay fa ozy moa ianao teo hoe ny sachet plastika sady mora hita ny mora ampiasaina mora jifaina ihany koa satria aleo mampiasa an'io zao mivarotra rehefa hividy zavatra nefa vokatry zavatra zay raha jerena fotsiny eto andrenivohitra professeur sy maheva soa ataoko fa tena tsy mamenatra amin'ny teny hoe maloto dia maloto ny tanànantsika vokatra izay hoe fampiasana plastika sy ny sachet zay tena nanitatatra ny renirano tokony voan-drano tsetsina dia tsetsiny saika misy azo ampitaina anamafisana ny fanabeazana tiatsika ampitaina aveo anatin'izay. Marina tokoa izay voalaza ny njary zay zany fa zay le teneniko olana lehibe ho an'ny tontolo iainantsika zanak'olombelona le sachet plastika eto amintsika zany indrindra eto Antananarivo zany izy io zany tafiditra ao anatin'le hoe fako mivaingana zay de ny fitantanana io fako mivaingana io zany mbola tsy voafehan'ny commune zay satria anjaran'ny commune araky ny lalàna no mitantana ireo fako mivaingana ireo amin'ny hoe malala an'ireo amin'le toerana manangona azy aloha zany amina toerana anankiray de manary azy any amin'ny toerana tokony anariza zay zany voalohany aloha zany na le toeram-panangonana ary manahirana be tsy mandeha araky ny tokony ho izy vao maika moa zany ny fitaterana an'le fako makany amin'le toerana tokony anariana azy de tsy mahagaga raha miparitaka eraky ny tanàna le fako plastika ary tena zay mihitsy le tena loza aterany zay le tena miparitaka any anaty rano io de zay le olana rehefa tonga any anatin'ny rano de hoan'ny biby anaty rano fa alohan'ny atongavany any mbola mandalo tatatra io de matetika ny tatatra tsetsina rehefa avy ny orana tondradrano mandora mitsilany ihany ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy ataoko hoe vahoaka malagasy satria tafidiko daholo ny olona rehetrarehetra manana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy hoe tokony tsy anaririna fahatany an'ilay fako sachet plastika sy na eny be dia be moa zany mandrafitra an'izay hoe sachet plastika zay na ny tavoahangy na ny zay ny hoe tena sachet reny mihitsy dia tsetsina ny lalana antsika ihany no memenina rehefa aveo rehefa tratran'le rano fiakarana hoe miditra ny tokantranonay fa zay le hoe fanabeazana miaina sy mitino fandaharana dia ahoana ny ampitana zay fanabeazana zay mba ahafahantsika mitondra tena manoloana zay hoe fako miparitaka izay fa itodika kely any amin'ny loha hevitrintsika hoe loto plastika sy ny ny fiovan'ny toetrandro nisy fotoantsika teto Madagasikara professeur tadidiko rehefa mandeha fiara dia tena rovany tsy nisy sachet mio sachet fa tsy satria aritsika fa nytenatena hoe mitady sachet ny mpandeha nefa tamin'izay fotoana zay tsy azo mampiasa plastika tsy azo mampiasa sachet tsika fa nampiasa zavatra hafa sairakeo efa nisy fotoantsika tamin'izay fotoana zay niala tamin'izay hoe fampiasana zany hoe taoko fa nisy lalàna manahoana sy manahoana zay hoe lalàna nametra ny fampiasana ny arona plastika zay tiako ampatsahivina kely mba ho fantatry ny mpiaino manahoana sy manahoana ny andindininy zay lalàna izay nanahoana ny fampiarana azy teto Madagasikara satria araka ny teneniko teo hoe efa nisy fotoantsika nandalo an'izay nanahoana ny fahasaranana tamin'ny fiainana azy azo iainana ihany koa ve raha ohatra tena ialantsika ilay fampiasana ny sachet plastika zay tamin'ny taona 17 zany dia nisy lalàna navoakany fanjakana malagasy amin'ny fampiasana ny sachet plastika ny votoatana zany ny tena votoratana izy io dia hoe ny sachet latsaky ny 50 micron dia tsy azo ampiasaina tsy azo vokarina zay mihitsy le izy tsy azo vokarina sy ampiasaina intsony eto Madagasikara dia tamin'izany fotoana zany tena ny asa ny mpitondra fanjakana nampiatra an'io lalàna io dia rehefa nampiarina zany ny lalàna tsy azo atao intsony nampiasa an'le sachet plastika latsaky ny 50 micron any hoe mahasamy hafa an'le hoe
latsaky ny 10 micron sy ny mihoatra ny 10 micron zany a dia eo amin'ny atevin'le sase dia nidikan'izay zany a rehefa matevitevy ny sase io dia miakatra ny vidiny fanamboarana azy dia lasa manino lasa tsy takatra le vahoaka intsony indray zany le vidiny dia lasa voasakana amin'le fampiasana ny olona nefany a rehefa tsy ny olona zany tsy maintsy mampiasa finosana foana nefany a eo amin'ny fiainana andavanandro dia niezaka zany ny fanjakana nanentana ny mpamokatra mba hamokatra akora afaka mahasola n'io sase plastique io dia tamin'izany tadidiko tsara misy ny sase plastique latsaky ny 10 micron biodégradable zany hoe mora levina tsy ela be ohatran'le plastika teo fa mora levina kely izy io vita amin'ny mangazo tadidiko tsara mihitsy tamin'izay vita amin'ny mangazo fa misy koa akora hafa zany maromaro namboarana an'izy io dia efa nandeha mihitsy ny famokarana an'ireny akora mpifaninana amin'ny sase reny fa nagaga tena teneniko misy nagaga dia sao tsy hita tsony le izy amin'izao zay aloha zany voalohany indrindra fa ny anankiray faharoa koa zany mbola nahita tateo ariana zany nahita n'le sase latsaky ny 10 micron ndray niditra teny amin'ny tsena nefa ny lalàna zany efa mandrarany sin'ireo ny famokarana an'ireo inona moa zany dikan'izany njara dikan'izany dia tsy narahana zany le lalàna mahefa manana fanapana zava ie mahakasika izay indrindra ny teo amin'ny centre Aropo moa zany amin'ny fitoerana fikarohana anazy dia nanao fikarohana savaranonando mahakasika ny fampiasana sy ny fanatanterahana ny lalàna io eo anivon'ny fiarahamonina ny vokatry fikarohana io dia hoe 20 isanjato ny olona anataniana zany dia mbola mampiasa ny harona sy fonosana plastika dikan'izay tsy niatra ilay lalàna anisan'ny misy mantsy ny fifanankalozan-kevitra mandritra an'io fikarohana io dia ny anisan'ny nivohitra atao hoe ny tena sakana atao anatin'izay zany dia fohy loatra ilay fotoana nomena ireo mpanjara sy ireo mpamokatra ahafahana mandany harona sy ny fonosana plastika eo amin'ny zareo dia anisany ihany koa ny sakana anankiray faharoa ny hoe efa raiky tapisaka ao anatin'ny fomban'ny olona ilay hoe harona plastika iny zany efa mora hita sy araka ilay voalazan'ny professeur teo hoe mora vidy le izy marina tokoa hoe nisy ilay harona azo ataontsika hoe maharitra fa avo 10 eny na 7 eny mihoatra ny vidin'ny plastika le izy any ka sarotra kokoa ny mpanjifa zany no nanjifa azy ireny dia ireo zany anisany hoe tena sakana na tonga n'ilay tsy fanatanterahana n'ilay lalàna fa eo ihany koa le hoe teo anivon'ny ministera dia tsy ampy ny olona entina ahafahana manara-maso izay sy ny fitaovana ihany koa zany ahafahana manamarina ny atevin'ny plastika ampiasaina satria araka ny voalazan'ny professeur teo dia misy atevenana tokony ho ajaina ao anatin'izay dia ny ministera mpanatanteraka mihitsy zany tao anatin'izay fotoana izay no tsy ampy fitaovana sy tsy ampy ny enti-manana zany entina anatanterahana an'izay lalàna izay ohatrany miaina le fifampizarantsika azo lazaina hoe tena mbola fanambiny ny fampiarana ny lalàna indrindra eto zany tsika le fampiasana ny harona sy finosana plastika andao ialana fa manao azo iaina ve misy lalàna efa mipetraka ataoko mbola mipetraka hatramin'izao hoe iainantsika izay lalàna izay fa sarotra manatanteraka azy fa nytany manitikitika ny saiko hoe azo iainana ve raha tsy misy sase afaka miaina ihany tsika amin'izay fotoana izay hoe ndaotsika tsy iaina satria izay koa le fanentanana fandaharana hoe ndaotsika re olona tsy hampiasa sase plastika mihitsy fa iova zavatra hafa manahoana ny iatrehantsika izay zavatra izay professeur sy maheva azo atao tsara ve sa ahoana faneho-kevitra raha ny andram-piainana iainantsika na hitanareo hoe nivon'ny fiarahamonina ihany koa tsara aloha zany raha fijeriko azy io resaka finiavana io finiavana io io rehefa ao zay finiavana izay
vita daholo a zavatra rehetra matola izy tsy vita zany a tsisy le finiavana le finiavana zay le finiavana zay zay le fahatsapana hoe loza azonareo ty loza ny fampiasana an'io andaotsika ezaka tsy hampiasan'io intsony mandeha io fa zay foana moa zany tena olanao amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa misy zavatra mafy sarotsarotra lalovana tsy maintsy mila an'izay a finiavan'izay ka raha voatseo zay finiavan'izay tsy tafafoaka io zay finiavan'izay zany a miainga aloha le izy amin'ny politika mpanjakana satria raha tsy ny fanjakana no mametraka hoe ity fonosana plastika ity dia mandoza ary izao ny lalàna misy ary tanterahana le izy sy tena hoe miatra any amin'ny fiarahamonina dia tsy hisy ny fiovana satria ny fanjakana no mitarika ny fiarahamonina misy eo ny fanjakana fa nefa koa tsy afaka miasa rery ny fanjakana tsy afaka hiankina rery amin'ny fanjakana isika fa isika olo-pirenena tsirairay avy manomboka hatrany amin'ny ankizy kely ka hatrany amin'ny olon-dehibe dia manana anjara andraikitra satria raha isika no manao safidy hoe tsy hampiasa an'io oharina intsony tsy hampiasa ny oharina plastika intsony fa anjiva indray ny harona vita malagasy any maro no maharitra harona vita amin'ny rofia harona vita amin'ny satrana sy ny sisa maro ny tolotra azo jifaitsika fa isika mihitsy zany mila zay le hoe finiavana zay manao an'ilay safidy hoe izao manokana dia manda sy hoe manena ny fampiasako ny harona plastika fa isafidy fonosana maharitra kokoa dia manomboka eo amin'izay zany le izy hoe ianao tenanao safidinao rehefa tsy mividy ane ianao dia namokatra tsony no moly le mpamokatra ianao raha tsy mividy dia zany hoe tsy androso tsony ny orinasa famokarana azy dia zay zany hoe safidinao ianao mila ianao no manana an'izay finiavana manokana zay manentana ny professeur ty virina kely fotsiny amin'ilay finiavana teo hoe talohany natongavany sase plastika any ka efa nampiasa fonosanytsika ary tsy nisy olana tamin'izany nandeha tsara ny fiainan'ny olona mbola tsisy hoany sase plastika toka hoe tany amin'ny taona fitopolo valopolo tany mbola tsy nisy an'io sase plastika io fa taty amin'ny taona faraparany valopolo sy folo taty izy io vao tena miparitaka be tonga dia miparitaka be zay mety azonareo toko tenenina tamin'ny tsisy sase plastika nahoana moa mety ihany ny fiainan'ny olona azonareo ve dikan'izay rehefa ao zany zay finiavan'izay mandeha io zay ny tiako hidirana hoe tsika eto manentana ianao to professeur Anjovavolombelona hoe talohany taona ohatran'izao tsy nisy ny sase mifonosana sase sy mifonosana plastika raha amin'izao fotoana izao tsika satria tsika manentana ny olona hoe ndao hiverina amin'izay zavatra izay manahoana vahaolana gamba tena ataoko hoe vahaolana azotsika roso ny mpiaino satria tsika manentana ny olona tsy hampiasa finosana sy sase plastika azotsika tenenina avy hoe ndaotsika hampiasa n'ity zavatra ty ary tsy reto avy efa napiditra teo ihany no maheva hoe zaozao ny zavatra tokony hampitsaina fa tiako hidirana lalindalina kely kokoa satria tsika androso vahaolana mba tsy hoe hijanona mifandarara sy fanatanana ny olona anena ny fampiasana n'izay finosana zay sase sy finosana plastika zay araka ny efa nolazaiko teo moa zany dia efa misy ny tolotra eny amin'ny mpaminjara maro isan-karazany fa arak'izay hoe mora kokoa an'ny olona aloha zany no manjifa ny harona plastika satria mora kokoa ry zareo zany hoe raha ny fanadidina natao aloha zany dia latsaka be manoloana an'ireo fonosana zao lazatsika hoe maharitra nefany raha mijeritsika dia ny fonosana toy ny hoe harona lambany dia efa afaka manolo ny ohatra hoe rehefa mandeha miantsena harona lamba anankiray dia afaka efa hitondrana ny legioma isan-karazany amin'ny andavanandro raha teny koa tsika ohatra ny hoe ny olona manokana ohatra ny hoe ny hena ve manao ahoana sy ny sisa dia eo afaka mampiasa ny taratasy ohatra taratasy afaka ampiasaina tsara ary mora levona ary
azo ahodina moa zany ny azo ilazana azy dia mahakasika izay zany a ny harona zany zay misy ny harona lamba iny no zany efa asianantsika itsika malagasy mana-talenta dia fa afaka mamorona karazana fonosana maro zany na avy amin'ny alalan'ny lamba io na avy amin'ny alalan'ny ravin'akondro ohatra satria fa rehefa mandeha any ambanivohitra any tsika dia raha nitatsika ny koba hoantsika ny koba katsaka na koba ambary dia mifono ao anatin'ireny ravina ireny izay tsitsy izay maharatsy azy ary tena hygienika tsara tsy haiko moa zany tena ilazana anazy amin'ny fomba ie ara-pahasalamana azo ampiasaina tsara zany dia ireny fonosana ireny zany dia efa azo atao hoe anisan'ny safidy anentanana ny olona mba hoe hifidy azy no ireo sachet plastique marina hoe mora ny sachet plastique fa tsy ambaka zany ny atsika efa hatramin'izay sisy nentim-paharazana manana fahendrena ny malagasy natona ampiasan'ireny karazana fonosana ireny fahiny dia isika ankehitriny koa zany mba entanina hoe mbola afaka ampiasaina ireny dia mila ianao manomboka azy zay koa ngambana isan'ny zava-dehibe hoe mila ianao manomboka azy dia le izy tena hoe manomboka any amin'ilay hoe ianao mihitsy mandaha ianao zany rehefa andeha hiantsena dia ianao mitondra ny fitaovana anoloana anazy izany hoe ianao mitondra lamba harona mitondra ianao raha hividiana ohatra nresahako teo hoe mitondra taratasy ny sisa fa ohatra ny ianao ao hatrany efa manana ny récipient kely fitondranao any henanao manokana na sakafonao manokana rehefa ohatra ny hoe tsy tianao ilay taratasy fa mandomando loatra dia ianao zany mila mividy contenant anao manokana anasianao an'ilay zavatra hoe mitsoranoranoko ohatra ireny ie professeur manana anapiko an'izay ngambany efa misy zany reo akora azo solon'ny plastika somary lafolafo ihany izy ireo moa zany araka ny resantsika teo fa ny angambany tena tiako amafisiny hoe rehefa tsy maintsy ampiasan'le plastika ihany dia andao ahena ny famokarana azy io zany aloha dia ny zavatra rehetra ma ilay tonga dia tapahana zany somary manahirakirana izy io ahena ny famokarana inona ny antony ahafahana mampiana ny famokarana averina ampiasaina le plastika averina ampiasaina zany hoe raha manana arina sachet plastika anankiray zany ianao tsy hoe avy nampiasaina indray mandeha iny dia hoarinao fa mety azonao ampiasaina indimy impolo iny zay vao simba zay vao arina dikan'izay miena zany le sachet plastika vokarina miena ny abetsahany fako plastika manimba an'le tontolo iainana mino aho fa efa isy vokatsoa ho an'ny tontolo iainana izay dia mino aho fa zany angambany tsy zavatra sarotra be zany ry mpiaino tontolo ambanivohitra ny sachet mbola zavatra sarotra zany zay finiavana io fahavononana io rehefa volontsika hiditra any amin'izay tsy sarotra be ho azay mino manaiky ngamantsika sarotra zany hoe mamerina mampiasa zany zavatra tsotra kely zany dia andao retsika hiezaka anao an'izay mamerina mampiasa zay mba hampianana an'le vokatra miditra eo amintsena sy le fahasimban'ny tontolo iainana teneniko tenyteo hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra ny fampiasan'ny sachet tsy very fa iny sachet fa avy ampiasaina ipolo eny ataoko hoe misy tonga any amin'ny ipolo mihitsy nefa mbola iny indray rehefa potika rehefa aveo mbola avadika ny bandy kely atao baolina rehefa aveo sesasesa tsy aritra iny fa hitodika kely eo amin'ny centre rô Madagasikara satria misy programme environnement et développement durable mpisehatra misy anao maheva soa mpisehatra ao anatin'izay tontolo iainana fiarovana ny tontolo iainana misy atsika izay manahoana sy manahoana anjara ndraikitra entinareo anatin'le izy indrindra fanentanana ny mpiarabelona amintsika amin'ny fampiasana izay hoe fampiasana sachet sy finosana plastika izay mankasitraka indrindra anjara amin'izay vantany izay araka ny voalazan'ny anjara teo moa zany dia ny
ny Centre Groupe Madagascar dia manana ny programa tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy na EDD. Dia ao anatin'izay ny Centre Groupe dia fantatra amin'ny hoe ivotoerana fikarohana izy ary manome fanofanana. Dia ao anatin'izay indrindra ny eo amin'ny EDD dia manao fikarohana izy isan-taona. Ao anatin'izay fikarohana isan-taona izay dia misy ny valim-pikarohana ary ao anatin'ireo valim-pikarohana ireo dia misy ny azo atao hoe vahaolana recommandation zany ahafahana hoe mama satria ny fikarohana matetika dia ny olana misy eo amin'ny fiarahamonina no anaovana fikarohana eo amin'ny ara-tontolo iainana zany. Dia rehefa vita izay fikarohana izay dia ny voka-pikarohana moa zany mamy recommandation hoe reto avy no etsika tsara tanterahana mba ahafahana manatanteraka na ahafahana miohitra amin'izay olana iray izay. Dia manatanteraka moa zany etsika maromaro ny eo amin'ny EDD mahakasika an'izay dia raha fehezina kely fotsiny nanomboka ny taona 2024 ny Centre Groupe Madagascar no nanao fikarohana manokana mahakasika ny saka et sachet en plastique izany hoe ny fonosana sy ny harona plastika. Ao anatin'izay dia nisy valim-pikarohana maromaro tao anatin'izay no nahalalana fa misy ny lalàna décret 2017-010 izay efa misy ary araka ny efa voalazantsika teo ny zahana no tanterahana sy napetraka ilay izy tamin'ny 2018 nisy zany ilay izy tsapatsika olo-pirenena ilay izy hoe nisy fa somary natoritory tao aoriana dia ny anisan'ny hoe fantena voalohany dia hoe fa maninona marina moa no misy ilay décret dia nefa ilay izy ankehitriny tsy tantaratra intsony. Dia tao anatin'izay zany zavatra hita dia hoe efa voalazako teo aloha teo ihany ny resaka hoe fahazarana raiky tapisaka ny anankiray voalohany eo amin'ny mpanjifa. Faharoa ihany koa dia misy n'ilay hoe ara-ekonomika zany dia manome asa izy io. Dia sarotra ny tonga dia andrava indray mandeha an'ilay fidiram-bolan'olona. Ny anankiray fahatelo ihany koa dia eo amin'ny resaka abatsiranana ve laza zany ny eny amin'ny toanina zany satria ny akamaroan'ny harona sy fonosana plastika hita ato amintsika dia entana nafarana avokoa. Dia mahakasika an'izay indrindra zany no hoe tsy anisan'ny tsy nahatanteraka an'ilay lalàna. Dia ny ankoatr'izay moa zany nanomboka ny taona 2024 indray tao anatin'iny recherche 2024 no nahitana fa eo izay resaka izay fa eo ihany koa le hoe tsy ampy ny fandrindrana teo anivon'ny ministera zany eo amin'ny fitantanana an'izay fako ny harona sy fonosana plastika izay. Dia tao anatin'izay koa no nahafahana nanadiady hoe fa maninona moa zany tsy misy izay fandrindrana izay dia anisan'ny olana songadina tao anatin'izay le hoe tsy fahampian'ny vola maharitra entina manatanteraka ny asa eo anivon'ny ministera. Dia ao anatin'izay no nitondra ny fikarohana 2024 indray dia nanolotra hoe efa misy maneran-tany ilay atao hoe REP na responsabilité élargie des producteurs. Ao anatin'io zany omena andraikitra ireo mpamokatra, ireo mpanafatra entana avy any ivelany, mpanafatra harona sy fonosana plastika manokana moa zany andray andraikitra kokoa zany hoe anjarana zareo indray no mitantana ny fakony plastika izay ataon'izy ireo. Zany hoe misy fandraisana anjara mety ho vola ary mety ihany koa izy zareo ihany no manodina ny fakon'izy ireo. Dia ao anatin'izay rehefa izay moa zany le fikarohana natao dia tao anatin'ny voka-pikarohana nisy ny hoe ina daholo ny etsika azo atao. Manoloana an'izay dia tao anatin'izay ny resaka fanentanana. Ny fanentanana moa zany dia azo atao izy io eo anivon'ny sekoly dia izay tanterahany Centre Groupe Madagascar manokana amin'ny alalan'ny Ikoto Maitso. Izy io dia animateur environnemental entin'ny Centre Groupe zany manentana eny anivon'ny sekoly.
dia manarak'izay ihany koa dia misy ny ady sisika izay ataon'ny centre hope Madagasikara. Io moa zany tena zava-dehibe indrindra satria ny voka-pikaroana rehetra zany dia entina manoloana ireo décideur na hoe ireo mpanapa-kevitra dia ahafahan'izy ireo mijery hoe inona no azo atao ao anatin'izay zany ohatra ny fanamafisana ny lalàna décret 2017-010 satria raha ny hita dia hoe mipetraka le lalàna fa tsy ampy ny mesure d'accompagnement sady hita ihany koa hoe raha nisy ny lalàna 2014 somary hita hoe somary ny nalefaka kokoa zany le 2017-010 raha taloha izy nisy ny azo lazaina hoe fanasasiana arabola dia tamin'ny 2017 izy lasa tsy nisy izay fanasasiana arabola izay fa lasa hoe fanakatonana fotsiny sisa dia tao anatin'izay zany no vokatra lehibe tao aorian'izay adisisika izay no hoe ny zareo ministèran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovanjafy dia nandray fanapahan-kevitra hoe anorona anangana komity iray mahakasika ny plastika aloha ary ao anatin'izay dia nanorona komity indray zareo entina anavaozana an'ity lalàna décret 2017-010 ity. Taoko misy zavatra misy zavatra be dehibe maro afaka raisina ao anatin'izay fikarohana voka-pikarohana fa miainga avy amin'ireny voka-pikarohana ireny ny ahafahana mijery hoe ahoana ny vahaolana azo aroso satria le fikarohana miainga avy ny fotony zay ny ahafahana mijery vahaolana hoe inona ny tokony atao manoloana an'ireny olana sedrain'ny fiarahamonina indrindra mahakasika ny tontolo iaina zay. Isaintokely be dehibe ny mbola tetsika fampizarana fa isaintokely ao anaty fionkira angamba sika alohan'ny todiantsika any amin'ny piaina dia anohizatsika ihany koa ny fifampizarana rehefa avy eo. Ndao namana Bruno setsika fionkira kely. Averiko kely ny lohahevitra ifampizarana satria fa afaka miditra ianareo piaino na amin'ny alalan'ny antso na afaka mandefa SMS ihany koa. Lohahevitra ifampizarantsika no hoe loto plastika sy ny fiovan'ny toetrandro dia izay no anentana anareo aza misalasala mifandray aminay amin'ny raha SMS dia 033 08 850 02 ny laharana fahana miantso mivantana kosa dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ho tohizantsika ny fifampizarana satria moa zany miresaka ny hoe fampiasana ny sachet sy ny finosana plastika fa eo indrindra ihany koa ilay fiarovana ny tontolo iainana indrindra raha amin'izao fotoana izao anisan'ny fanambo goavana amin'ny antsika malagasy zany hoe fiarovana ny tontolo iainana izany satria azoko tenenina mihitsy hoe simba ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao. Professeur Sy Mahevasoa manahoana sy manahoana ny anjarandraikitry ny olona isan'ambaratonga na ny ray aman-dreny na ny ankizy na ny fikambanana maro samihafa na ny fiangonana na ny sekoly maro be satria ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay tsy vitan'ny olon-tokana fa mila ny fandraisana andraikitra sy finiavana ratsaverina amin'le voambolana nampiasaintsika teo hoe mila ny finiavan'ny olona rehetrarehetra sy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra araka lohahevitsika hoe fampahinana na ny tsy fampiasana ny sachet sy ny finosana plastika. Sotanjara na meny fitenenana araka ny efa nambarako teo aloha moa zany hoa dia efa nambarako hoe loza mitatao ho an'ny fiarahamonina ity fako plastika ity. Donc amahaloza azay andaotsika re olona andray andraikitra ray andraikitra ao anatin'izany
fiangonana sekoly a fikambanana maro samihafa miady amin'ny tontolo iainana fa eny fa na itsika olo-pirenena tsotrara dia afaka miady amin'izy io raisiko voalohany agnamany a ny fiangonana zany satria moa zany a ny fiangonana dia natao a hitaiza olona taiza olona dia za zany mba mampirisika risikatsika fiangonana dia zao reny olona dia zao ampahafantariny olona le loza le fiantraikany ratsy io vaky plastika io eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona fa tena zava-doza izy io tena zava-doza araka nefa nambarako teo mety ahafaty mety lasa hoe epidimy mihitsy io any arinany rehefa tsy tandremana faharoa ho an'ny sekoly any sekoly moa zany dia ny ankizy no tezaina any ankizy no tezaina ny ankizy araka ny maha-ankizy azy mora kely mitaiza azy rehefa teneninao teny zavatra tokony ho ataonao teny tokony ho arahanao dia manaraka nandehary ireo ara no mananatra ny ray aman-dreny ao an-trano rehefa tsy manaraka le ray aman-dreny dikan'izay zava-dehibe ihany koa tokony efa ho ampidirina any amin'ny fanabeazana any an-tsekoly zany ny loza ratsy loza mafetraikany ratsy amin'ny fampiasana ny sase plastika sy ny fiatraikan'ny fitantanana ny fako mba hahafahantsika misoroka an'izy io ho an'ny fikambanana moa satria izy moa raisitsika kely aloha ny namantsika miaraba tompoko ao tafiditra ianao raisina avy hatrany dawary tapetika tompoko amin'ny fandraisana miarabanareo miarabandrindra dawary miarabatsika maheno tompoko eny tompoko maheno anao zay miarabatsika rehetrarehetra zany manana roatra ny tenako amin'izao andro ka lazaitsika ny andro plastika zao tena malina dia zava-doza tokoa nateraka izy io fa tsy zava-ilontsio zany mala zava-kely fotsiny manentana ilay mpivarotra ilay mpivarotra hotely efa teny impiry za manokana efa niteny impiry zaho raha mbola ao anatin'io plastika io nametrahanareo rony ametrahanareo rano mafana omenareo amatsianareo olona ponina eritreretra efa voja ao zany olona firiny efa tondra aretina amin'io zavatra toy isaniko zany mivarotra rehetrarehetra gargote hotely rehetrarehetra aza dia atao tsony reo manomboka androany masinandrotsandroany ny fanomezana zavatra olona ao anaty rano mafana plastika fa tsy mety fa manimba fahasalamana le izy efa impiry zaho raha vao mahita olona ohatrandray dia na tsy mihinana na tsy makao amin'le hotely tsony na tsy makao amin'le gargote tsony dia za mba teneniko eto zany mba manentana atsika rehetrarehetra zay maheno an'izao teny zao fa kotiny efa mamosavy ihany olona mamienireny rano averiko tsara eto mihitsy miala ty miala fosa lofitra fa mamosavy ihany ny olona mamy rano mafana sakafona ao anatina zavatra plastika sokapetraka tompoko anana roatra eny ary makasitraka anao amin'izay faneho-kevitra fanentanana izay hoy zava-dehibe mihitsy ihany koa zay hoe tsy fampiasana plastika amin'ny indrindra amin'ny zavatra mafana satria araka ny voalazanao teo moa dia hoe manimba ny fahasalamana izay efa afatra mivantana ho antsika mpiaino amin'izay fampiasana ny plastika izay anjara ndraikitsika moa zany sady miaro ny tontolo iainana no miaro ny fahasalamana indrindra ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay makasitraka indrindra fandraisana ndraikitrao tohizatsika ny fifampizarana professeur toizako le fanazavana teo ngamana ny resaka sekoly ateo dia iresaka fikambanana miaro ny tontolo iainana efa fantatsika teo loza be ho an'ny tontolo iainantsika le plastika andaontsika hiara entana ampiasa ny fomba rehetra ampiasa ny hery rehetra anentanana ny olona voalohany aloha zany araka ny teneniko teo raha azo atao tsy ampiasa n'le finosana sy kitapo plastika intsony fa rehefa tena tsy maintsy ampiasa ihany dia ndao mba izahana ahena ny fampiasana azy tsy voateniko teo fa le fanenana ny fampiasana azy inge tombontsoa antsika mpampiasa ihany satria maninona miaina ny vola mivoaka amintsika satria raha ohatra tsika zany tsy mamerina mampiasa dia isaky ny ampiasa tsika dia mividy zay fa raha mamerina mampiasa tsika amin'ny voalohany ihany tsika no mividy fa rehefa aveo tsika mampiasa
mamerina mampiasa fa tsy mamoaka vola intsony tombontsoa be dibe ho atsika zany efa mananamba Ie, eto anampiana zay efa feno dia feno zay voalazan'ny professeur zay fa eto hoe anampiana an'izay torolalana nomeny professeur zay dia mety hoe ahetsika azo tsapaitana kokoa ngamba mety hoe arosiko raha ohatra zany hoe ny anivon'ny fiangonana dia tsara raha mba ohatra hoe mandritra ny vaovao-piangonana ohatra mba omena 2 minitra na 2 minitra fanentanana na ihany koa manokana fotoana anentanana ny kristiana amin'ny fampiasana ny arona maharitra raha iny anivon'ny sekoly indray dia afaka manome an'ilay ohatra ho an'ilay kotomaintso izay hita eo anivon'ny centre Madagascar fanentanana ara-tontolo iainana zany hoe ho an'ny ankizy zany tsotra sy mora raisina ho azy raha misy izay hoe figure de super héros zay entin'zareo alaina tahaka mba ahafahana mikajy ny tontolo iainana dia ny kotomaintso moa zany dia misokatra ho an'izay fiara-miasa rehetra zay ho an'ny sekoly rehetra manomboka ny amin'ny farankely indrindra hatrany amin'ny université zany dia afaka miara-miasa amin'ny kotomaintso amin'izay resaka fanentanana izay ary tsy mijana hoe ho an'ny mpianatra ihany fa na ihany koa arany ireo orinasa mangataka an'izay hoe fanentanana mahakasika ny sac et sachet zany dia amin'ny fampiasana ny sac et sachet en plastique zay dia afaka miara-miasa amin'ny centre Madagascar tsara ho an'ireo fikambanana indray ho an'ny centre Madagascar manokana zao dia akoatra ny hoe fikarohana sy ny sensibilisation sy ny à travers ny kotomaintso dia misy ihany koa ny sensibilisation eny amin'ny tambazotra sosialy misy antsonga amintsika namana Bruno raisitsika miaraba tompoko tafiditra ianao raisina avy hatrany miaraba tompoko mbola ho ianao lasa angamby izy afaka sa mbola ho afaka miverina ianao fa raisina ampitiavana ndo toizatsika ny fifampisarana maefa arak'ilay olona zaiko teo eo amin'ny centre Madagascar manokana zao misy ilay fikarohana dia misy ny fanentanana ny anankiray fanentanana voalohany ilay ikotomaintso izay fampiresantsika teo fa eo ihany koa ny fanentanana eo amin'ny tambazotra sosialy misy zany ny vidéo na sary-mietsika kely fanentanana ampianarana ny olona hoe inona moa ny vokadratsy ny fampiasana ny fonosana sy ny arona plastique ao anatin'izay ihany koa dia manome vahaolana moa zany mazava ho azy misy le fitipika mahadimy izay efa fantatra maneran-tany anankiray voalohany zany tena zava-dehibe indrindra dia hoe mandalo ianao zany dia afaka manda rehefa misy manolotra anao dia ianao manda voalohany hoe tsy mandray an'iny ny anankiray faharoa dia ny hoe ianao koa dia manena fampiasanao nilay arona sy fonosana plastika zany hoe ianao mihitsy indray zany no arak'ilay nanentanako teo ianao vidy arona lamba na vidina arona satrana ianao dia ireny no ampiasainao ny anankiray fahatelo efa voaresaka teo ihany koa le hoe mamerina mampiasa izana zany mba raha ampiasa sachet ihany dia mba le matevitevina mba ho azo ampiasaina maromaro taona maro zany ny anankiray fahaefatra moa zany dia le fanodinana eto Madagasikara moa zany efa misy ihany ny toerana sy orinasa manodina ny resaka hoe plastika fa ny resaka sachet plastika aloha treto mbola sarotra zany izay fanodinana izay izy indrindra ny resaka fanodinana misy ny fikambanana sady anisany manome asa ihany koa le izy satria misy zao ny professeur teo ny teny hoe mangazo ahavitana ny
iny izy teo avitanany arona sachet plastique fa misy ihany koa reny fampisatritsika fanodinana moa zany tiako tenenina eto misy orinasa mihitsy ngambany mamerina mampiasa an'ireny mba tsy hoarina le izy misy avitana zazo nahita misy ihany koa avitana ohatrany endrika goudron le sachet dia anamboarana lalana tany partie Moramanga iny nahitako an'izay nafinaritra le izy hoe nanamboarana zareo lalana lay manangona sachet dia tsy arina le izy fa anaovana dorana dia nampiasana nanaovana lalana le izy. Ankoatran'izay nisy ihany koa efa mifampizarantsika teto anaty fandarina Eva aty fa hoe fampiasana an'ireny plastika ireny nanaovana table na seza ahafahana mipetraka ny tiona tenenao anaty le izy dia hoe afaka ahodina ireny na mba tsy ho fako be manentsina ny tatatra iainantsika eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny satria tontolo iainana sy ny fahasalamana anatin'izay simba dia eo le any tanana hoe ndao omentsika sehatra ilay famokarana le izy mba havadika inona moa zany filaza zany zavatra azo ampiasaina rehefa avy eo sady miaina amin'izay fotoan'izay ilay fako no manana zavatra ampiasaintsika ndao mahefa manana anjara ianao mahakasika an'izay indrindra le resaka hoe fanodinana izay mba ahafahan'ny orinasa anankiray manodina iny ataontsika hoe plastika amin'ny akapobeany na ny sachet plastika ihany koa moa zany vao bango anatin'izay dia mila izy ireny madio mila zany izy ireny misy fepetra zany misy fenitra mila ajaina ao anatin'izay mba ahafahan'ireo orinasa ireo manodina azy dia zay fahazarana izay dia miainga amin'ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'ny fanavahana aloha zany voalohany indrindra ny fako any tokantrano satria ny fakotsika misy karazany maro ao ny fako azo atao hoe organika izay azo ahodina ho lasa zezika efa fantatritsika hoe avadika ho composta dia ireny zany tokony hoe atokana satria izy ireny raha ohatra hoe afangarontsika amin'ny plastika lasa mandoto an'ilay plastika dia atokana ihany koa ny resaka plastika mba ahafahan'ireo orinasa zany mandray azy ireny ary ahafahana izy ireo manodina atsakany sy andavany anazy ireny dia eo moa ny resaka hoe fako izay mandoza ireny moa zany efa misy mpiandraikitra manokana indray mahakasikasy fa hoe ny tanana ny olom-pirenena tsirairay avy zany ary ezaka afaka ataontsika tsirairay avy zany dia izay hoe fanavahana izay ny surtout ny fako organika any amin'ny toerana manokana sy ny fako plastika sy ny taratasy koa satria efa misy ihany koa amin'izao ny orinasa manangona ireny taratasy ireny ary mamerina mampiasa azy ary raha vao tia voahaja zany izay fenitra izay dia tsy afaka mandrehitra zareo ary very foana ny izay zavatra voangona dia izany hoe entanitsika safidy afaka atao etsika atao afaka atao amin'ny andavanandro zany hoe manavaka ny fakotsika fa eo ihany koa hoe professeur mikasika an'izay le fanodinana an'le fako izay misy fomba tsotra vokapikaroana azonay tao amin'ny CNRIT eo CNRIT teo zao zany dia ny famadihana io le fako le sachet plastique io ho lasa anamboarana pavé autobloquant zany hoe tsy mampiasa simenitra intsony zany ianao rehefa manao an'le pavé autobloquant fa le plastika no misolo an'le simenitra tena efa vokapikaroana voamarina zany ao amin'ny CNRIT eo mitiako tsindrina kely fotsiny amin'izy io zany izy io zany mora tsotra kely tsy zavatra sarotra satria atsonika amin'ny plastika afangaro amin'ny fasika sy ny vato-kely dia omena endrika azo le pavé mafy tena mafy be io mahasolo an'le vita amin'ny simenitra iny mihitsy fa hitako ny olana kely zany tsy ahafahana mitrandraka an'le vokapikaroana dia eo amin'le angovo mila angovo be zany satria azonareo ny tiako tenenina le plastika tsy maintsy atsonika dia mila maripana ambonimbony zay le vato-kely sy le fasika ao afangaro aminy kio tsy maintsy hafanaina ihany kio satria raha iny le mangatsika iny no afangaro amin'le plastika dia tonga dia mivaingana le plastika dia tsy mety le izy dia fa zay aloha zany anisan'ny fomba anankiray azo
mba tsofako zay matsofako le zany fa mba anodinana zay mba azo andinana an'le fako plastika ho lasa akora hafa azo ampiasaina. Ia napiko an'izay indresan'ny professeur zay ihany a isika scientifika valina fikarona scientifika ihany a ny fanodinana ihany koa ny arina sy fosina plastika ho solika. Efa misy moa zany ny ino zany fikarohana mahakasika an'izay ary efa misy arany eny amin'ny azontsika lazaina hoe mbola tsy informel zany manao an'izay zavatra izay dia izay no anentana antsika hoe raha manana fako sachet plastika zany tsika any amintsika any dia tsara ilay izy angonina ary manatona angamba ireny hoe afaka manodina azy ireny mba tsy ho verivery foana ilay izy tsy hiparitaka eny amin'ny tontolo misy atsika sy iainantsika ihany. Fa ny ankoatran'izay tiako tsindriana kely ny hoe fanjifana ny vita malagasy satria malagasy amin'izay fotoana izay ny mamokatra ilay itsika samitsika ihany mamokatra ilay izy fa matetika ihany koa amin'izay fotoana izay mety hoe tsisy manjifa loatra ohatra mamokatra arina vita amin'ny lamba zay azo ampiasaina tsara dia mety vitsy ny mpanjifa satria zatra ilay mora sy mora hita eny an-tsena mora ampiasaina ihany koa dia zay ny tanana hoe totsika hiaraka hientana ampiasa an'ireny zavatra vitantsika malagasy afaka iarovana ny tontolo iainana misy atsika ireny. Mandeha ny orantsika professeur sy Maeva amaraparana ny fandarantsika afatra avy aminareo amaraparana antsika ny fandarantsika androany. Amaraparana ny fandarana androany zany dia misy afatra zany tiako ampitaina amin'ny misy afatra tiako ampitaina amin'ny piano any radio Don Bosco zany androany. Voalohany iverina any amin'ny fahariana ao tamin'ny nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao da tsika angamba fa tsara zay zay voasoratra ao amin'ny baiboly zavatra tsara noarin'Andriamanitra ho atsika teto ny tontolo iainantsika tontolo iainana tsara no namboariny teto araka ny nambarantsika teo le fako plastika nefa manimba zay manimba ny tontolo iainantsika tena manimba tsy vita manimba fa mbola loza mitatao ihany koa ho an'ny vahoaka ho an'ny taranaka fara mandimby dia andao rere olole andao ka tsitsika zay tontolo iainantsika zay andao tsika hiezaka hitandrina lay fahatsarana nanamboaran'Andriamanitra azy io fa tombotsoa ho atsika rehetra avokoa izany manentana atsika tompoko ny afatra avy aty amin'ny programme EDT manokana no zany dia ny hoe fanentanana voalohany ho an'ny olom-pirenena ianao no tompon'andraikitra voalohany dia manentana no zay zany mba hoe ho mpanjifa tompon'andraikitra isika olom-pirenena tsirairay avy satria rehefa ianao manao safidy hoe tsy hampiasa an'io ntsony araka ilay efa voalaza teo dia tapaka ny famokarana an'io tsy manana tombontsotsony ny olona amokatra an'io indray dia ny anankiray faharoa ho an'ireo orinasa malagasy maro samihafa dia manentana anareo zay vokaro ireo arona azo ataontsika hoe maharitra kokoa mba ho afahan'ireo mpanjifa zany manjifa azy ireny dia zay zany zay fanentanana ataoko hoe anakoroa. Eny ary zay no andeha amarana antsika ny fandarana androany fibiazana miaina sonty makasitraka atsika mpiaintso nisaraka tamin'ny onjam-peo ary saina mpitiavana aza misaraka amin'ny radio Don Bosco miano radio Don Bosco dia miala ny sero satria mankatsitsika amin'izao fotoana izao ny andro zay no dia ametrahana ny veloma mandrapitafa ary safidianana ny loha hevitra manaraka saina trany ampitany zay hoe fanabiazana miaina sonty zay dia mametraka ny veloma raha rivany amin'ny valora sasany alina miverina ny fandaharana. Eny ary makasitraka fiainanareo professeur Jean de Dieu sy Maeva Soa ny arahan'ny fampizarany loha hevitra teto. Eny ary tompoko.
eva fibeazana miaina sy mity eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.